Fiadanana, ny tantara atolotra antsika an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny tanana. Dimero ny vidin'ny baolina basket iray etỳ an-tanako. Fa raha iny an-tanan'i Michael Jordan izy ity dia tombana ny olona 330 tapitrisa dolara ny vidiny. Miankina amin'ny tanana izay mihazona azy ny zavatra rehetra. 10 euro ny vidin'ny penina iray etỳ an-tanako. Nefa raha ny tanan'ny mpanoratra malaza dia afaka anoratany best-seller na boky lafatra indrindra dia lasa lafo vidy. Miankina amin'ny tanana izay mihazona azy ny zavatra rehetra. Tsinitsinina ny raketa tennis iray etỳ an-tanako. Rehefa eny an-tanan'i Roger Federer anefa dia mitondra fandresena. Miankina amin'ny tanana izay mihazona azy ny zavatra rehetra. Ny tena iray etỳ an-tanako dia anampy ahy hihaza ny bibity. Fa eny an-tanan'i Mosesy dia anaovany fahagagana sy ampitsarahany ny ranomasina ho roa. Miankina amin'ny tanana izay mihazona azy ny zavatra rehetra. Ny atsamitady iray etỳ an-tanako dia kilalaon-jaza. Eny an-tanan'i Davida dia fiadiana mahery vaika. Miankina amin'ny tanana izay mihazona azy ny zavatra rehetra. Mofo 5 sy hazandrano 2 etỳ an-tanako mety afaka amana fianakaviana iray. Fa eny an-tanan'Andriamanitra dia amana rivony no hinana ka ho voky. Ny fantsika etỳ an-tanako ampiasaiko anaovako tabilio na seza. Fa ny fantsika eny an-tanan Jesosy Kristy dia mahavonjy ny olombelona rehetra. Miankina amin'ny tanana izay misy azy ny zavatra rehetra. Araka ny fahitanao azy izao dia miankina amin'ny tanana izay miandraikitra ny asa ny zavatra rehetra. Koa ampetrao ary ny fanahinao, ny taotrao, ny hirifirinao, ny ankonanao, ny fifandraisanao, ny fiainanao eo an-tanan'Andriamanitra. Satria miankina amin'ny tanana izay misy ny rehetra ny zavatra rehetra.